Tafiditra indrindra ho natao fanatanterahana amin'ny fanavozana eto amin'ny firenena ny fananana fijery vaovao eo amin'ny lafiny fananantany. Izay indrindra no antom-pisian'ny atrikasa Androany Tolakandro teny amin'ny lapa-panjakana Mahazoarivo ny arahan'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo tamin'ireo ministera sy tapan-draharaha samihafa voakasika amin'izany. Mbola fanohizana ny resaka fampiarana ny réforme no nahatonga ny fivoriana androany. Ka ny androany moa dia ny sampana ny fananantany ao amin'ny ministère-mpanjakana no natao sy ny aménagement satria ireo ministère reo dia mifandray ny asan'ireo roa reo. Ka io moa dia fanazavana hatrany mikasika ny réforme izay ho apetraka ao amin'ny service du domaine ny fananantany sy ny réforme rehetra izay ho atao eto Madagasikara ary manoro lalana mba ahafahan'ny tsirairay miaraka amin'ny fanjakana satria ny réforme rehefa amboarina sy réforme ho an'ny gouvernement fa ho an'ny rehetra ary erahana amin'ny zareo mpanatanteraka ny asa ary erahana koa aminareo mpanao asa gazety. Raha ny fanazavana ny Tonandriamatora ilay mampionina ansipireneny tale général sapan-draharaha fananantany dia niady amin'ny kolokolo no anisan'ny atao laharam-pahamehana ao anatin'ity sapan-draharaha ity. Mitaky fomba fiaza vaovao sy fandaminana vaovao ny fanavozana verina petraka eo amin'izay lafo ny fananantany izay. Noho izany ho entina anatanterahana an'izany dia hoe toe-tsaina sy fomba fitondran-tena vaovao ihany koa zany no entina anatanterahana ilay asa vaovao reo. Ka noho izany dia mba ahafahana manana an'izay toe-tsaina izay dia voalohany aloha dia miady amin'ny kolokolo mazava ho azy no ho amafisina eo nivon'ny sapan-draharaha fananantany ao nivon'ny ministera amin'ny ankapobeny. Niady amin'ny kolokolo izay dia arahana amin'ny Bianco izy zany ny paikady izay horaisinay izay manomboka amin'ny herinandro paikady io ka dia fampahafantarina sady fa iroso lalina lalina bebe kokoa zany ny sapan-draharaha fananantany amin'ny tiady amin'ny kolokolo ity satria raha tsy toroantsika dia io anisan'ny sehatra anankiray izay tena sensible tokoa anjakany ny resaka kolokolo ka dia mba ahafahana manatanteraka sy azo vokatra eo amin'ny asa vaovao io dia niady amin'ny kolokolo aloha ny tena laharam-pahamehana. Taorian'ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana dia ny sapan-draharaha misana fananantany indray izao no nasian'ny Prime Ministre teny manokana.